Andeha misaoran' Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina. Ka misaoran' Jehovah hitahy ianao avy ao zionany Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Andriamanitra ô rainay izay any an-danitra, misaotra anao noho izao fotoana mahafinaritra izao. Misaotra satria nomenao ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izahay, afaka midera mankalaza ny anaranao. Koa raisy ho voninahitra ao izao fotoana izao, ary raisy ho voninahitra ao ny fiainanay manontolo. Atolotray anao zany Jesosy ny dera sy ny laza, ka dia anao irery ihany zany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray izahay amin'ity sabata masina ity. Ny fiangonana Adventista avy ao amin'ny fiangonana Katoto, distrika Androndra no miaraka amintsika amin'ity sabata ity. Ny teninay, ny teny fikasana izay omenantsika tsirairay avy amin'ity dia hoe ny fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika tsirairay avy. Amen. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri oira ira tifukuira fatenati ilai pamuzina. Irau lai faefana be manufani panuta natin malemi azare hajesi zauni uta o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unzatani o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau ilai piamina mia isimitanju lai tanang misakamina na alina
fitiavana mitana hoanandanitra onina mandrakiza ira ira refoko ira fatena ty ilay mpamonjina. Zao tsika dia hiaraka andray ny soratra masina amaky izay voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko fafito ny andininy faefatra ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fafito ny andininy faefatra ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Ho tahinana izany teny izany hasoantsika tsirairay avy. Izao tsika dia hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra any eo, misaotra anao izahay, nomenao indray ity fotoana ity ahafahanay mivavaka mangataka ny famindrampo ny famelan-keloka avy aminao izay tsirairay avy. Ary misaotra anao no ny teny izay nomenao anay teo. Engane izany Jesosy mba ho tena ho fampaherezana ao anay ary tena fanasitranana ho an'ny nofinay ary indrindra ho an'ny fanahinay. Dia misaotra Jesosy Kristy fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Endry ava-malalo amin'ny tompo dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetra indray ny tenako amin'ity anio ity. Tonga amin'ny fanompoam-pahefana makasika ny fanentana fanatra sy ny ampahafolo isika. Izany dia hitantsika amin'ny Efesianina toko 5:7-12. Ary noho izany dia aza manao adaladala faoko amin'ny fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Azo ambara amin'ity fehezanteny anankiray ity indray amin'ireo foto-kevitra manan-danja indrindra momba ny fiankofana marina, manao hoe ny manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny ny fiankofana. Fony Jesosy teto an-tany dia hoy izy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Misy tantara anankiray ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Exodosy izay manampy antsika hatakatra misimisy kokoa ny alalan'io foto-kevitra io. Izao no voalaza amin'ny soratra masina ao amin'ny Exodosy toko 7:30, 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Intelo isan-kerintaona lehilahy rehetra aminao no iseho anatrehan'i Jehovah Tompo, Andriamanitry ny Israely. Fa handroaka firenena alohanao ka nitatra amin'ny faritaninao ary tsy hisy olona niry ny taninao raha miakatra iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao intelo isan-kerintaona ianao. Nanome toromarika ny Israely Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy hoe amin'ny fotoana iray voafaritra dia intelo isan-taona dia tokony ho an'i Jerosalema ny lehilahy rehetra mba hanao ny andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Ny tanin'i Israely moa dia voadidina foko maromaro izay maniry fatratra n'izany tanin zareo zany. Ary amin'ny hoe foko maromaro an'izy zareo izay dia tsy tokony hanasatra zareo ny hanafika an'izany tanin'i Israely izany. Inona moa no manakana zareo tsy handringana ny tanin'i Israely izany amin'ny sabatra sy ny hafa? Inona koa no manakana an'izy ireo tsy hamaba ny firenena Israely? Kanefa izao Andriamanitra dia nanome toky fa hiaro ny vahoakany sy ny taniny. Mety hoe nieritreritra ny Israely hoe
afaka miaro ny tanàna zay rehefa mijanao tanàna. Kanefa izao ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no ho an'ny fiarovana tena azo antoka ho an'izy ireo. Mba alavisary an-tsaina anie hoe ireo Israelita izay maro be anarivony mihazo lalana ho an'i Jerosalema arak'ilay fiantsoana masina, mihira ny salamo mandritry ny dia izay manao hoe raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Mampianatra antsika izany tantara izany hoe ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no tena fiankohofana. Indraindray mety hieritreritsika hoe izany fanaovana sitrapon'Andriamanitra izany mety tsy dia ho azo antoka amiko loatra izany. Kanefa izao rehefa mieritreritsika fa tsy azo antoka izany, mieritreritsika fa tsy ho matoky amin'ireo karazana didy izay napetrany, toy izany ohatra ny famerenana ny fanatitra sy ny ampahafolona, dia taddio nefa fa Andriamanitra dia niteny tamin'ny vahoaka Israely fa ny mankatony baikony irery ihany ny tena fiarovana azo antoka ho an'izy ireo. Afaka mahazo antoka ihany koa tsika fa rehefa mankatony baikony sy mitandrina ireo didy izay napetrany dia manana fiarovana tsara tsika eo ambanin'ny fitariana, ary manana fifaliana sy fiadanana tsika, fitahiana manana ambiampy rehefa mankatoy izany baikony izany manao ny asa fanompoana ampatokiana. Ka engany izany teny izany mba tena hitondra fifaliana ho antsika, fitahiana ho antsika. Hiarika hivavaka ary tsika. Ry Raina Masina tsara indrindra an-danitro, dia mbola velom-pisaoranao indray zay fa nomenao an'iny tantara mahafinaritra iny. Iny anie izany raha eo mba tena ampitombo ny fankatoavana ianao sy ny fanomponanao mandrakariva ao anatinay. Misaotra raha eo. Amen.
tantaran'ny ankizy isika amin'izao dia mangataka ny ankizy kely rehetra isika mba hiaino tsara n'ity hafatra ity. Ny ankizy kely rehetra dia nomen'Andriamanitra sofina hiaino ary nomen'Andriamanitra fanahy ihany koa handray anazy. Tantara Nenitoa sy Potsy no entiko anareo rankizy a. Tantara tena mahafinaritra izy io. I Potsy dia ankizy vavikely notezan'i Nenitoa ao aminazy. Tsy nitezan'i Neny sy Dady izy io fa nitezan'i Nenitoa kosa. Ka andeha hianatra i Potsy. Andao amin'izay i Potsy isika andeha hoy i Nenitoa. Fa efa mifito sasany ange zaho e. Sao dia tara ianao. Ho avy e, ozy Potsy, efa tamy a. Ary lasa izy mianaka izy Nenitoa. Teny an-dalana, Nenitoa ny teny. Tsy mivilivily ry Potsy satria aty an-dalana feno tsena. Satria efa akaiky ny fotoanan'ny fetin'ny fahaleovantena ka sao ianao dia tsy hita eo. Nankatoa ny teny Nenitoa ve i Potsy rankizy teo? Tsy nankatoa fa mbola mivilivily. Ary hoy Nenitoa taminy, avy mihitsy ianao ho tantanako anaka fa sao very. Ary dia nitantanan'i Nenitoa i Potsy teo. I Potsy kosa tao anatin'izay zavatra izay tsy nankatoa ny tenin'i Nenitoa satria tezitra azony noentin'i Nenitoa nandeha mafimafy izy fa tara andeha ho any am-pianarana. Aza avototra ao mihitsy ny tanako ry Potsy, hoy Nenitoa. Ahoana nataon'i Potsy? Tsy mamaly izy fa tezitra tany am-po. Nareo koa ve rankizy izany raha tenen'ny Neny na Dada na Nenitoa na Dadatoa dia tokony ho tezitra. Zavatra marina no atoro antsika tsirairay avy fa aza tezitra amin'ny zavatra atorony marina nareo. Ny amaro ny olona teny an-dalana, ny mivezivezy, ny petsena satria ho avy ny fety. Ary dia variana tamin'ny trano iray lehibe feno kilalao izay be dia be nahaliana an'i Potsy i Potsy. Ary nahita saribakoly iray nahafinaritra tao anatin'ilay trano fitaratra iray izy dia izao no nataony. Tiako be ilay saribakoly. Tsy afaka hiteny an'i Nenitoa hoe fidio ry Nenitoa satria inona ny antony? Mbola andeha hianatra izy izao. Nangetaeta tany am-pony fotsiny ry Potsy fa tsy afaka niteny tao anatin'izay zavatra izay. Ary dia nerikerika i Potsy. Nenitoa mitantana mitondra kitapo. Ary nisy olona nilanja entana anankiray ka dia nandeha mafy be. Voadona tampoka teo Potsy. Inona ny antony? Inona ny zavatra nitranga? Tafasaraka ny tanan'i Nenitoa sy Potsy. Tsy nitantanan'i Potsy mafy kory izany ny tanan'i Nenitoa, tsy nitazomy mafy. Nenitoa koa tsy nitazona mafy tsara ny tanany. Lasa lavidavitra vao tonga sain'i Nenitoa. Hoay, nakaiza indray Potsy? Toa kitapo sisa ny aty an-tanako. Marina raha tsy very izy. Nerikerika Nenitoa, nerikerika ny ankavia ny ankavanana tao aoriana. Sady lelalela henon'ny olona marobe. I Potsy, aiza ianao? Ohatray, toa tsy hita ianao. Gaga ny olona rankizy nijery anazy. Sady nandeha teny an-dalana nanao hoe lozy ty, miaraka amin'ny feo mitaraina sady mitomany. Very ny zanako, efa mba solon-janako ato an-trano. Sady nitomany ny teniny nerikerika. Potsy, aiza ianao? Ity Nenitoa mitady anao. Fa maninona ianao mamototra ny tanan'i Nenitoa? Tsy hainao nga ny tenan'i Nenitoa teo? I Potsy kosa rankizy tsy nihetsika teo amin'ny devan'ilay trano fitaratra feno kilalao be. Fa teo izy no mipenipenina ny andry an'i Nenitoa. Hoe, aiza ny lalako? Za tsy matadidy tsara makany am-pianarana. Miverena Nenitoa, miverena ianao alaivo mijanona eto i Potsy zanakao. Fa ianao aiza? Dia tapahantsika hatreo rankizy ny tantaran'ankizy iny. Fa ho anareo kosa dia misy manantena anareo fa hahenon'ny teniny niza ianareo. Andao nge metraka fanontaniana kely ho anareo dia nareo mamaly. Miara-mamaly ihany moa izany tsika izany. Inona no nahatonga ny tanan'i Potsy nisaraka tamin'ny tanan'i Nenitoa? Raha izaho izany no mamaly an'izy dia toy izao ny valiteniko.
variana ny jelilay kilalao fa tsy mifantoka tamin'ny dina tao, tsy mifantoka ipotsy hoe aiza hoe hianatra aloha ny ataoko fa tsy kilalao. Misy fotoana ny zavatra ianarana dia misy fotoana ny ilalaovana. Matetika koa isika tsy mifantoka amin'ny zavatra ataontsika rehefa any am-pianarana dia inona ny ataon'ny ankizy? Tabataba, milalao, mivezivezy ka tsy maheno ny zavatra izay ataony mpitarika ny fivavahana. Manao ahoana ianao ny any am-pianarana nefa raha sendra any koa ianao no tabataba, vezivezy, tsy mihaino tsara, ratsy tanteraka koa ny naoty. Dia toy izany nefa ny hanafaran'ny dada sy nenin'ny ankizy tsirairay hoe miandreraka izy tsara dia akato avy ny tenin'ny dada sy neny, fa i dada sy neny dia vonona ho any an-danitra, fa ny ankizy tsy mifantoka ilozan'ny olona isika fa ny olona mandeha ho any an-danitra. Izay maniry ny handeha hiaraka amin'ny any an-danitra dia oka izy hifatoka mandrakariva. Andeha ary isika handray fanapahan-kevitra amin'ity anio ity mba handany ny fotoanantsika rehetra hoe hifatoka amin'ny teninao a Jesosy manomboka androany, dia mifantoka amin'ny tenin'ny olon-dehibe izay miteny anahy manomboka androany, ary hanaraka sy hanatanteraka ny zavatra izay ho atao rehetra. Dia hiaraka hivavaka amin'izay tantara kely natokana ho an'ny ankizy izay isika. Ry Jehovah tianay misaotra fa nomenao sofina izahay. Ampio izahay mba hay handray sy hifantoka handray ny teninao mandrakariva. Ampio koa izahay Jesosy, okane ny sofinay tsy heno afa-tsy ny feonao irery ihany fa hanaradianao mandrakizay mandra-piavinao eny amin'ny rahalanitra. Misaotra zokinay Jesosy Amen. Dia, ira, visa, giza.
raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary anasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito ny 14. Hivavaka anetry tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, vokany hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary zava-dehibe zany anasitrana ny taniny. Zany tokoa ny zatra iritsika amin'izao fotoana izao, famelan-keloka, fanasitranana ny tany, ny tokantrano, ny fiangonana, tena mila fanasitranana isika. Raha sendra namaky boky ankiray, boky vavaka ny tenako, de gaga satria nandritry ny taona maro de tsy mbola nahita fahamarinana ohatr'izany satria de hoe manasa antsika hivavaka Andriamanitra. Andriamanitra de manasa hivavaka, mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika io. Mahatalanjona tokoa ny fahafahantsika mivavaka sy mahazo valim-bavaka, mahatalanjona ny fahafahan'ny olona mety maty sy very manao fangatahana amin'Andriamanitra. Tena mahagaga zany Andriamanitra dia tena mangataka antsika, manasa antsika hivavaka, ary hozy izy hoe misy fahefana ambony irin'ny olona mihoatra noho zany ve? Ny fandray amin'Andriamanitra zany, ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy misy fetra. Zay zany ny fahefana goavana indrindra zay tokony ho iritsika. Maniry anana fifandraisana amin'Andriamanitra, ary tsika io dia manana tombontsoa hiresaka amin'ny tompon'ny olombelona mpanota sy marefo. Tsy hoe hivavaka ahako rehefa tonga lafatra ny fiainako, ngamba tsy hainao an'Andriamanitra, fa tena manana tombontsoa isika olombelona mpanota sy marefo dia afaka miresaka amin'Andriamanitra, afaka manonona teny izay ahatratra ny seza fiandrianan'ilay mpanapaka izao tontolo rehetra izao. Tombontsoa re zany azontsika atao no miresaka amin'i Jesosy raha eny am-pandehanana, ary hoy izy amintsika, indro aho eo ankavananao. Eny am-pandehanana. Matetika de mieritreritra itsika alao aloha ny tena manao ohatr'izao ny paozy rehefa mivavaka, ary amin'ny toerana ry fa eny am-pandehanana. Zany am-pandehanana zany andeha hianatra zany, zany eny am-pandehanana zany andeha hiasa, mety any anaty bus zany rehetrarehetra zany afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra. Ny olona isika tsirairay avy miona amin'Andriamanitra amin'ny mpandehanana, eny am-pandehanana, afaka mifandray amin'Andriamanitra ao am-poko. Izako, ianao koa torak'izany ao amin'ny foko ao, ary azontsika atao no miara-mandeha amin'ny Kristy. Aiza zany tsika miara-mandeha amin'ny Kristy? Eny an-dalana, any amin'ny asa, any amin'ny kilalao zay ataon'ny ankizy ihany, azo ny atao ny manandratra vavaka, mifandray am-po amin'Andriamanitra. Eo am-panaovana raharaha andavanandro, ary zao mamboraka ny fanirian'ny fontsika izay tsy reniny ny sofon'olombelona, tsy voatery akipy ny maso na manao fihetsika izay maneho hoe mivavaka, fa de tena hoe mifandray amin'Andriamanitra, ary tsy reniny sofon'ny olombelona le vavaka ataontsika, fa ren'Andriamanitra raha amin'ny raharaha andavanandro eny tsika. Ary zao tsy very zany teny zany tsy akory na koa maty ao anatin'ny fahanginana, tsy misy afaka hampangina ny faniriany ny fanahy, fa mandresy ny tabataba ny lalambe. Izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany mihoatra lavitra no didididiko ny milina. Andriamanitra dia azontsika iresahana ao anatin'ny vavaka izay ataontsika ao am-pontsika ao. Mangatahary,
mangatà de omena ianao, mangatà fanetretena, mangatà fahendrena, herim-po ary angatao ny tombony ny finoanao. Zany ny vavaka azotsika atao amin'ny toerana rehetra. Fahendrena, zany teny ilaina mihitsy. Jesosy io mangataka fahendrena eny an-dalana eny. Jesosy io mba omeo herim-po, mitady ho kivikivy, omeo finoana. Vavaka azotsika angatahany zany. Ny rehetra dia azo aboraka amin'ny daholy. Isy valiny ny vavaka tena tao amin'ny fo ao anatiko ao. Mety tsy ho arak'izay aniriko azy anefa le valim-bavaka, kanefa dia azo antoka fa misy valiny, satria ny tanjona dia ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Manasa antsika hivavaka Jesosy. Jesosy mantsy dia tena olony vavaka tokoa. Vao manomboka ny asany izy, hatrany amin'ny fiafaran'ny asany, hatreo amin'ny hazo fijaliana, teo Getsemane dia tsisy afa-tsy vavaka no nataon'i Jesosy rehefa manao ny asany izy. Indrindra moa zany amin'ny maha hoe mpamonjy izao tontolo izao azy, ka tsika koa zany dia asaina hivavaka ohatran'i Jesosy. Manome tombontsoa antsika ny tompo amin'ny fahafahantsika mikatsaka azy manokana amin'ny alalan'ny vavaka mafana. Ny famborahana ny enta-mavesatra ny fanahintsika amin'ny sintsy fanafenana na inona amin'ilay nanao izao fanasana izao tamintsika hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao anome anareo fitsarana. Manao ahoana reny tokony hahavelom-pisaorana antsika noho ny fanekeny Jesosy sy ny fahafahana mitondra ny fahalementsika sy mahampatanjaka ary manasitrana ny aretintsika raha mahasoa antsika izany ary koa ho voninany. Makanesa aty amiko, hoy ny fiantsony, na toy inona ny tebitebinao sy fitsapana miatra aminao, borao eo anatrehan'ny tompo izany rehetra izany. Tena fiainana, rivo-piainan'ny lanitra mantsy ny vavaka, ka dia za aloha zany dia manana fanandramana be da be azo zaraina amintsika mihitsy amin'ity alalan'ity vavaka ity. Tsy za rery fa maro ireo olona izay nanandrana izany hoe na amin'ny zavatra madinika indrindra, na amin'ny fifaliana, na amin'ny tebiteby, na eny an-dalana, na any anaty fidrididridiky ny tomobila ny anaty ambotaiazy sy ny sisa dia azontsika amborahana ny tebitebitsika, ny ao anatin'ny fiainantsika rehetrarehetra azontsika tsy afenina ozy izy, borao eo anatrehan'ny tompo izany rehetra izany. Zany ny tena fanandramana tena ilaitsika amin'izao androntsika izao. Isan'andro amin'ny fotoana rehetrarehetra zany dia mangataka ny fanatrehan'Andriamanitra, satria izay indrindra ny dikan'ilay vavaka, miaro antsika amin'ny alahelo ankiviana, tsy finoana, ary indrindra koa miaro antsika satria rehefa mifandray amin'Andriamanitra tsika, mahatsapa izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany, dia maro kely ny hirika hidira ny fakapanahy eo amin'ny fiainantsika, satria entintsika mbavaka ny dingana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Nisy tantara izay tao amin'ny Baiboly izay nanisany tamin'ny nahenoko anazy, dia ahoana ro mampiety an'izany. Nisy ramatoa ankiray nananjanaka Samuel ny anarany, dia nitory tenin'ilay pastera tamin'izay hoe io ramatoa io dia mivavaka isaky ny manjaitra ny akanjon'io zanany io. Zany foana ny vavaka ataony Jesosy io. Raha amin'izao zany dia ny renim-pianakaviana, raha tokony hitebiteby, raha tokony hiahiahy, dia ohatra ho anareo renim-pianakaviana izany. Sao dia izao sy ny sisa ny vavaka ny tokony atao, satria io renim-pianakaviana io dia tena nataiza tsara any Samuel ka lasa mpaminan'Andriamanitra, nanana toerana izay tsy napozina mihitsy teo amin'ny firenena ity Samuel ity. Zany hoe raha andeha vao maraina dia apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana, mandolia apetrao aminy mihitsy, aboray aminy fanahiana rehetrarehetra eny an-dalana eny, aza tapahana
izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ary ity mamakiny tenin'Andriamanitra ianaro isan'andro san'andro, be da be izy ireny, ary efa miteny malagasy tena mora raisina, tsy mila olona hoe nianatra ambony amin'ny université sy ny sisa fa isika mianakavy izay mahay mamaky teny sy manoratra dia afaka manana n'izany tombontsoa fianarana ny tenin'Andriamanitra, ary reny ny saintsainina mandrakariva sy miaraka mivavaka atao amin'ny toerana rehetrarehetra, mifandray amin'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra, eny am-pandehanana, eny amin'ny raharaha zay atao. Raha izany no ataontsika, tena foana na atao kely sisa ny olana mety iseho ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena, satria raha tokony hifosafosa raha ny mahazatra de takoritsika sy ny sisa fa de hoe isaky ny misatra miseho de mivavaka le olona misy fahasairanana miseho mikorotana, inona ny atao? Mivavaka, mangataka amin'Andriamanitra, mametraka ny aya rehetrarehetra eo ampelantanany. Vitsy no makasitraka sy mampitombo ny tombontsoa sarobidi ny vavaka, zany ny zava-misy. Tsy mba maro fa vitsy, nefa dia tombontsoa manahoana re zany? Afaka mifandray amin'ilay mpamorona izao tontolo izao, ilay afaka mamaha ny olana rehetrarehetra azontsika hifandraisana, tsy mandovo ola, tsy mila connexion, tsy mila ininina, fa de hoe ao am-po, ao an-tsaina, mivavaka amin'ny toerana rehetrarehetra. Be da be ny fanandramana izay nylalovana nahitana an'izany, tena hoe ao amin'ny fahasarotana, any amin'ny toerana izay tena tokony tsy afana mivavaka mihitsy, tokony akivy, kanefa noho ny fisian'ity boky ity de tena nampahery ny tenako manokana izany, hoe simba ny tômôbila indray mandeha de nanamboatra tômôbila izahay, de teo ny natsaroko hoe inona ny tokony atao? Mivavaka. Ary tena teo ny natsapaka zany hoe isaky ny manodina bilao ilay mekanisien de za te mivavaka ho an'io mekanisien io. Jesosy eo, atao vitan'ity mekanisien ity, ty tômôbily ity. De tamin'ny fomba mahagaga tokoa de tena vita lay tômôbila, de isaoran'Andriamanitra satria raha tokony hikorotana, hifanometsiny sy ny sisa de nivavaka no natao betsaka. Manasa antsika hivavaka, ataovy ao an-tokantrano, ampianary ny zanakitsika hifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ka de isaorana Andriamanitra amin'ny boky tony hoe boky vavaka, boky ankiray vavaka fotsiny ampianarina. Ahoana ny vavaka amin'ny olona salama? Raha manoloana zany tsika de ahoana ny vavaka atao amin'ny olona marary? Ny fangatahana famelan-keloka, ahoana ny vavaka fanelanelanana sy ny sisa. Ka de mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra ary mapiatra izany teny zany isaorana ne Jesosy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra amin'ny fomba manokana no ny tombontsoa zay omenao anay, afaka mifandray aminao naiza misy anay. Ko dia pio izay Jesosy mba hifandray aminao tsy tapaka, mba hatonga anay ahery, atohatra ny fakapanahy izay lefan'ny Satana indrindrandrindra, mba hoany aminao tokoa izay amin'ny fotoana izay avianao. Saotra indrindra Jesosy. Amen.